Fitimy famaly mahatsara fihavanana teny filamatry ny ministra mponina nentina ireto fianakaviana ahitana olona misy 520 tsy maintsy naibika eto Anosizato reto teny mampiombona ahafahan'izy ireo miotra amin'ny fiainana. Mbola magnentaka koa amin'ny fitsinjovana ny namatsika magnentaka atsika mba hifankatia hifagnampy karaha ataony filoham-pirenenantsika magnampy atsika koa afahatsika magnatanteraka ny fiainanantsika andavanandro. Mijery akaiky ny fiainanam-ponina ny ministra mitady hevitra anampiana ireo marefo vokatra izany notolorana vary menaka ary voamaina ireto nampiatranoana eto Anosizato reto noho ny fiaraha-miasa tamin'ny PAM. Maha-ministra ny mponina miany ny mponina tanteraka solombavambahoaka koa ny tenanay mponina zany manerana Madagasikara tsy hanavahana na iza satria mponina ho zao tsy fidianam-boly koditrolo na izovy tsara zavagna akaiky raha ny sitsiny ary maha-ministra ny mponina zany raha ny sitsiny raha ohatra ka tsy mifidy tanandianana amin'ny fagnampiana sy magnano ny asa sosialy ho an'ny vahoaka zany. Ny fiaraha-miasa amin'ny ministera mponina sy ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo no nahazahoana nampiatrano ireto fianakaviana ireto. Mbola misy ny dingana tokony ho tanterahina hiamafy arak'izany ny fifanomezan'ny tanana. Hatrany am-boalohany araky ny tenen'ny Ramatoa ministra teo ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny ministeran'ny mponina sy ny commune Antananarivo renivohitra. Matoky izay eo amin'ny commune urbaine Antananarivo fa mbola hitohy ary mbola hiamafy kokoa noho izao ny fiaraha-miasa ny ministera sy ny commune urbaine. Nisy ny fanavoazana ny akany arivo mivohy itoerany tsy manan-kelofana nitsidika izany ny ministra Michel Bavy Angélika nandritra ny fandalovany teto Anosizato.